Fantatra izao fa nokasaina ampiasana natanterahana ny fikasana mon'ny filoham-panjakana mivady ny vola 20 miliara ariary izay voalaza fa navoaka tao amin'ny Fonds souverain malagasy raha ny fampitambavao ofisialy avy amin'ny ministry ny fitsarana. Isan'ny ahina ho voarohirohy tamin'ny tirara ity ny jeneraly izay tale jeneraly ny Fonds souverain malagasy teo aloha. Mitoy ny fanadihadiana ary efa misy ny namoahana ny didy fampisamborana iraisam-pirenena raha ny fanazavana voaray hatrany. Misy fandraisany le izy satria anisany nikononkonona amin'izany fanonganam-panjakana sy fikasana hamono ny filoham-pirenena mivady izany ny mpitantana tao anatin'ny FSM ary nampiasa ny vola tao anatin'ny kesin'izany FSM zany amin'ny tsy tokony ho izy. Maromaro ny olona mbola karohana satria 120 no efa voasambotra sy nampidirina ponja. Dia ny sasany mbola miafina ary mbola mifampitadiavana. Rehefa tsy hita ny fitsarana ny olona iray na mpanatsoana sy ny tadiavana dia anaovana mandat d'arrêt ary mba ahafahana misambotra anazy raha ohatra izy tafavoakan'i Madagasikara dia anaovana mandat d'arrêt international ihany koa. Eo anatrehan'ny tirara fikasana mon'ny filoham-panjakana sy fanonganam-panjakana ity toy izao ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika raha nanontany ny mpanao gazety ny tenany. Za manara-baovao mitovy aminareo koa ny za ny fitsarana no manazava an'izay fa tsy ny filoham-pirenena zareo no manao ny famotorana miaraka amin'ireo zandary sy ny polisy dia zareo no tena mahalala an'izay fa tsy amin'ny toerako angamba hamaly an'izay fa efa nisy fanazavana nataon'ny ramatoa procureur dia samy niaino amin'ny télé daholo tsika homaly reny tamin'ny Facebook fa tsy dia manakavaly loatra mikasika an'izay. Tsy aivina, olona misy 12 hatreto no efa nahiditra amponjavonjy maika tao aorian'ny fiakarana fampanohavana ny talata lasa teo momba ny famerenana ireo volam-panjakana very any ivelany. 7 tapitrisa dolara na 5 miliara ariary hatreto no efa tafaverina eto amintsika hatramin'izao raha toa ka mbola mandeha ny fitsarana amerenana manontolo izany ho iatran'ny fanazavan'ny ministry ny fitsarana. Ny 130 ny volana marsa 2020 sy 2020 no nentina teto anatrehan'ny fampanohavana ary natolotra ny mpitsaram-panao famitorana ny olona miisa 13 izay voarohirohy tamin'ny raharaha fikasana ifofony amin'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblikan'i Madagasikara.